tonga eto amin'ny fotoana ny fahamezana indray tsika ry bijery ajaina amin'izao takariva izao fotoana izay anarano indray ny fampahalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra MATV miaraba tompoko lafinaritra tompoko vavy asiana mitavina ianao izay mbola tafiaraka aminay anaraka hatramin'ny farany ny fampahalalam-baovao izay entana amintsika amin'ity takariva ity tontolon'ny politika no nisongadana tamin'ity androany ity ka izay pejim-baovao izay indrindra no anokafana ny vaovao amin'izao ariva izao nametra ampialana androany premier ministre Olivier Sonandrasana Mahafaly ho fanajana ny didiny fitsarana momba ny lalam-pandrenana izany raha ny nambarany dia tsy ho veloma izao fa ho mandram-piona ihany tatra izay vaovao izay tiany mahazo arivo ny namana velo Gislain. Roa taona sy iray volana tao aoriana voatendra Premier Ministre dia nanolotra ny taratasy fametraha-pialany androany ny Premier Ministre Olivier Sonandrasana Mahafaly. Talohany nandehanany nanolotra izany teny avoloha dia nanao valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety ny tenany maraina teo. Nandrindra izany no ilazany fa ho fanajana ny lalana sy ny didina avoaka amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana no antony nanaovana izany. Nisy ny fanapahan-kevitra izay niraisy ny fitsarana avo momba lalam-panorenana taorian'ny fitoriana nataon'ireo solombavambahoaka 7 telo amby 70 avy amin'ny fanorenana izay nangataka ny taky ny fanalana amin'ny toerana ny filoham-pirenena ankehitriny. Ny fanapahan-kevitra izay niraisy ny filan-kevitra ny fitsarana avo lalam-panorenana moa taorian'izay dia hoe tsy maintsy ravana ny gouvernementa ary apetraka amin'ny fotoana voafetra ny gouvernementa izay atao hoe gouvernementa ny marimaritra iraisana. Ekeko tsy misy adivarotra izay fanapahan-kevitry ny fitsarana avo manam-panorenana izay. Ary tsy te ho vato-misakana raha teo ny tenako amin'ny famahana ny olana ankehitriny fa mijoro hatrany mitondra vahaolana mitondra jaraboriko eo amin'ny famahana ny olana eto amin'ny firenena. Tao anatin'ny itondran'ny gouvernementa dia nambara fa betsaka ny asa nataony sy ireo ministra teo ambany fitariany ary niezaka lalandava ny tandro ny fitoniana sy ny fihavanana izy ireo. Niezaka ny tenako nanatona andreny tsy mitovy firan-kevitra tamiko ary niezaka ny tenako niara-ny asa tamin'izy ireo ary voapirofo zany tamin'ny fiara-miasa tamin'ireo solombavambahoaka teo anivona teny meram-pirenena. Tamin'ny famaranany ny teny nataony dia nanambary izy fa tsy ho veloma fa ho mandram-peona vetivety ihany izao ifandozany amin'ny vahoaka malagasy izao. Hoe ho akaiky ny vahoaka foana ny tenany raha ny filazany.